voalohany indrindra voalohany moa zany dia miarahaba ireo afaka baka tamin'ny fotoana ity ary mirary soa tokoa ny fitoerana amin'ny SPM mba hitondra fandrosoana, hitondra fahombiazana, hitondra ho avy mamirapiratra ho anareo ny baka izay voazo rehefa vita moa ny baka dia mila misafidy ny hanomezana amin'ny fianarana izay sarotra tokoa ny safidy satria izay safidinao androany safidinao amin'izao nanam-pivoarana sy fianarana ianao no mamaritra no avinao ka dia manentana ny tanora zany andinika tsara sy andalina mianakafaka ny momba ireo mpiafanana sy fianarana raha ny fahitanay tapavitrihana no mitsidika ny standin'ny SPM dia nahafa-po tokoa satria betsaka be dia be mihitsy ireo olona no manatona ny tranoheva ary manadiady momba ny fianarana fa tsy mandalo dia lasa fotsiny roa andro moa zany izay tena voaterina mpitombo ny isan'ny mpandray ny olona izay fa tena tsy naharaka zany ary hita zany fa tena nahafa-po raha ny fampianarana SPM zany dia tsy manavaka ny baka fa izay manombo baka dia mahita ireo safidina filiera mifanilitsy na mifanandrify amin'ny baka izay azo satria misy taranja manavanana ny siantifika kokoa ary misy taranja manavanana ireo sokajy hafa toy ny serias nanao tertiaire sy raha ny taranja azo isafidianana zany dia ny informatika misy karazany anankiefatra ary ny bioteknolojia agronomia misy filière anankitelo ny droit et technique juridique des affaires sy ny filière anankitelo ihany koa anatiny moa ny commerce, finance, ny économie ary ny droit ny filière ny département génie industriel zany dia misy koa ny électromécanique informatique industrielle dia misy koa ny filière génie civil et architecture ary ao amin'ny département génie chimique zany dia misy ny industrie chimique chimique pétrolière ary tourisme moa zany izay anisan'ny mitondra vaika be amin'ny développement de l'économie eto Madagasikara dia misy taranja.